Larina fahatelo amby telopolo amby zato amin'ny firenena 5 amby fitopolo amby zato i Madagasikara ary nahazo note 7 amby roapolo amin'ny zato eo amin'ny tahapitrangan'ny kolikoly araka ny tatitra navoakan'ny Transparency International Initiative moa izay vokatra izay. Tsy niova ny isa nomen'ny Transparency International Initiative na Madagasikara eo amin'ny tahapitrangan'ny kolikoly eo anivon'ny androm-panjakana sy sapan'ny asa-panjakana tamin'ity taona 2014 sy 2020. 7 amby roapolo amby zato no isana tolotra ny Madagasikara izay mbola manasokajy azy ao anatin'ny faritra mena amin'ny fampiasam-bola tsy miankina aty amin'ny faritra ny ranomasimby indianina. Fanadihadiana 9 mifototra amin'ny teboka 3 no amaresana ny isa tolotra ny firenena iray. Io fanadihadiana roa dia zavatra telo no mifototra ny Indiany dia voalohany indrindra ny fampiarana ny lalàna, ny fampiarana amin'ny mangarahara ary ny fanaovana tatitra amin'ny zava-bita na ny nety na ny tsy nety. Matoa zany tsy niova ny notintsika dia tsy nety ireo zavatra anankitelo. Verina le nataoko voalohany ihany hoe raha ohatra zany niakatra io notintsika na ohatra nidina io notintsika io dia raisiko hoe raha toa io zany niakatra dia ny tsara ny fampiarana ny lalàna, ny tsara ny fampiarana amin'ny mangarahara, ny tsara ny fanaovana tatitra ny zava-bita na ny nety na ny tsy nety eo amin'ny androm-panjakana institution sy eo amin'ny sampanasa-panjakana ny administration publique. Matoa io zany tsika aty ambany aty dia dikan'izay zany tsy ny tsara eo amin'ny sehatra telo. Nanambarany teo anivon'ny Bianco fa azo atao tsara ny mampiakatra nisy eo amin'ny tahapitrangan'ny kolikoly eto Madagasikara ka isan'ny fepetra lehibe takina amin'izany ny fahamarina toerana ara-politika. Ny 5 Desambra ho avy izao moa no fankalazana ny andro maneran-tany hiadiana ny kolikoly.